Faly-miarabantsika tsiray avy-indray amin'ity alahady fa 17 ny volana desambra ity fa ary manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika izay tsy mitsahatra fa manaraka mandrakariva ny ten'Andriamanitra dia mirary ny soanao manokana amin'ity marain'ity. Tsy ho kely tsy akory ny fikelezanao aina dia fantatra ny fahamarinana sy ny miara-dia amin'ny Kristy fa hitondra vokatsoanao mandrakariva izany ary mahita mijery tokoa Andriamanitra. Lohandirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Ry Andriamanitra tsara indrindra izay ny an-danitra. Midera, laza, nihaja sy ny voninahitra natolotra ianao misaotra anao fa mbola hery avy aminao no ahafahanay miantso ankehitriny. Misaotra ny fanahinao masina ihany koa izay mitarika anay mandrakariva ho amin'ny fibebahana marina sy ny fankatoavana ny lalànao. Tompo, omeo ny hery rehetra avy aminao izahay ka tsy atahotra fa hiroso mandrakariva ka ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany anie ny fiezahanay manambara ny hafatrao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe lay ny havian'ny fahamarinana rehetra. Lay ny havian'ny fahamarinana rehetra. Nalaina amin'ny Jaona toko 1:4 manao hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'lahy tokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Amen. Nakambana atao amin'ny Kristy ny maha-Andriamanitra sy ny maha-olombelona. Tsy ny totongana ny maha-Andriamanitra fa ny hazo na ny toerana misy azy fa ny maha-olombelona kosa rehefa nikambana tamin'ny maha-Andriamanitra dia nahajoro teo anatrihan'ny fizahan-toetra mahamay indrindra tany anefitra. Nanantona ny Kristy tao aorianan'ny fifadian-kanina maharitra ela nataony raha noana iny ilay andrinan'izao tontolo izao tsy nanolo-kevitra ny Kristy izy mba hanovany vato mofo. Nahatohitra ny fakapanahy tamin'ny alalan'ny hery izay azon'ny olombelona izany izy. Nifikitra tamin'ny seza fiandrian'Andriamanitra izy ary azon'ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra tao ny mahazo fanampiana izay laza tahaka amin'ny alalan'ny finoanan'Andriamanitra. Azon'ny fanahy rehetra tao ny mangataka ny fanampiany lanitra eo anatrihan'ny fakapanahy sy ny fitsapana. Ireo izay te handresy dia tsy maintsy miezaka amin'ny herin'ny rehetra, tsy maintsy mitolona ao anatin'ny fandohelihana ao anatrihan'Andriamanitra izy mba hangataka ny herin'ny lanitra. Tonga tety mba ho modely ho antsika i Kristy ary koa mba hampahafantatra antsika fa azontsika atao ny hiombana amin'ny fomban'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana moa izany? Amin'ny fandosirana ny fahalovana rehetra eto amin'izao tontolo izao izay ateraky ny filan'ny nofo. Tsy naharesan'i Kristy Satana ary nasehon'i Kristy miharihary tamin'ny fanandramany manokana fa azon'ny lehilahy sy ny vehivavy atao ny joro amin'ny fahitsiana. Azon'ny olombelona atao ny hanana hery hanoerana ny ratsy, hery izay hametraka azy ireo eo amin'ny toerana handreseny tahaka ny nandresen'i Kristy. Anjara asan'i Kristy ny haneho ny fahamarinana tao anatin'ny tontolo-kevitry ny filazantsara ary koa ny hampahafantatra an'ireo didy sy fitsipika nomen'ny taranak'olombelona lavo. Azo avokoa ny hevitra rehetra nambarany ary tsy nilainy ny indrana hevitra avy tamin'izao tontolo izao na avy tamin'izy izany na avy tamin'izy satria izy ilay ny havian'ny fahamarinana rehetra. Izy ilay tompon'ny fahendrena ihany koa. Niotra noho ny an'ny olona rehetra ny fahaizany ary noho ny amin'ny fampianarany dia tonga mpitarika ara-panahy teo amin'ny taonjato rehetra ihany koa izy. Noho izany izany dia isika izay mpanara-dia azy inona no manakana antsika tsy hangataka amin'ilay tompon'ny fahamarinana ny fahamarinana, amin'ilay tompon'ny fahendrena ny fahendrena, amin'ilay tompon'ny fahaizana ny fahaizana. Dia indray isika dia sahirana mianatra any amin'ny toeran-kafa, ny maka ny hevitra sy ny fahaiza-manao hananan'izao tontolo izao kanefa ilay tompon'ny fahefana rehetra dia eo akaikintsika ary miandry antsika ary manome antsika maimaimpona an'izany fahaiza-manao rehetra izany.
amin'ity maraina ity zany dia atodika ny ten'Andriamanitra mampitodika atsika ihany koa ny amin'ny maha-Kristy amin'ny fahafenonany Jesosy, amin'ny fahamarinana, amin'ny fahendreny sy amin'ny fahafahany rehetra manampy atsika sy mampiseho ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika. Ivavaka isika, saotra anao zay ray eo fa mbola nomena an'izany teninao izany amin'izay maraina ity. Misaotra Tompo zay mampatsiahy anay mandrakariva fa hay ny fahaiza-manao rehetra, ireo zavatra manahirana ny sainay rehetra io dia eo aminao ary maimaimpona ny anomezanao azy eo aminay. Ka mangataka aminao zahay mba esorinao ny voaly mainty izay manakana anay tsy hahatakatra an'izany, ary koa ho amin'ny fotony sy ny fanetretena dia hiatoraka aminao tokoa zay. Angataka ireo izay ilainay amin'ny fitiavana satria fantatray fa Andriamanitra fitiavana tokoa ianao. Anaran'i Jesosy, amen. Sapiaro